fitsinjaram-pahefana tena izy sy manana finiavana ametraka izany ny fanjakana. Anteny miaram-pirenena nanatanteraka varavarana misokatra androany. Otrikaretina sida 4.7 isanjato ny ta ho an'ireo olona mitovy fananana eto Madagasikara. Ankafalegna indray tompokilay sy tompoko vavy andesinay mitsidika ny tokantranonao amin'izao matonaly izao. Alarobia fa 7 ny volana Jolay taona 2020 sy 2020 tonga soa ato amin'ny vaovao ny MBS fahita lavitra. Manasana ampanajana hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao ny politika araka ny hitantsika tagnatin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy manana finiavana amin'ny hampiatra ny fitsinjaram-pahefana tegna izy ny fitondragna izay mijoro ankehitriny araka ny nambara ny lefitry ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Andriamatoa Julien Andriamorasata tamin'ny marandray teo manoloana ny mpanao gazety. Tranga maro moa no ahafahana manam-pirofo an'izany tsy finiavana hampiatra ny fitsinjaram-pahefana tena izy izany. Edena Eliano mitatitra ny vaovao. Mbola olana goavana eto amintsika amin'izao ny tsy fanajanana andraikitra sahany ireo rafitra isan-karazany. Misy hatrany ny fitsabazabany fitondram-panjakana ankehitriny ny andraikitra ireo ambaratonga-pahefana sasany. Matetika hiarana io fandikan-dalàna io ny komina Antananarivo renivohitra. Tsy mbola hita taratra ny finiavan'ny fitondrana ankehitriny ametraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy na itsy ny tenin'ny lefitry ny ben'ny tanàna manoloana ny trangan-javatra toy izany. Mbola resaka nandeha zay mbola tsy ampelantanana mihitsy le texte mikasika an'izay hoe ny fanjakana re zany lasa hitantana ny commune urbaine ny urbanisme zany tsoroko fotsiny tsy mifanaraka amin'ny lalàna zany. Tsy tsika inge amin'izao fotoana zao dia problème tsy midécentraliser pouvoir tsika fa micentraliser pouvoir compétence. Tsy mampandroso mihitsy zany zay averina foana zay fa raha mbola tsy décentraliser ny fanjakana mihitsy ny compétence sy pouvoir ny pouvoir central makany amin'ny collectivité tsy androso mihitsy ny collectivité ary mamenatra mihitsy zao ohatran'izany zany ka zay nataoko aminareo hoe tokony manana bonne volonté ny fanjakana metraka état de droit manajana lalàna ary midécentraliser midéconcentrer ny compétence sy ny pouvoir any amin'ny collectivité raha vita an'izay dia milaza aminareo fa mandroso amin'izay Madagasikara sy collectivité nge any amin'ny base any tokony manana pouvoir de décision retraretra lazako aminareo fa tena manerana mihitsy le izy tamin'ny 2009 iny efa nanao décentralisation budgétaire président Vaovao nanome fahefanan'ny région nanome hoe any aminareo zany mitantana amin'ny pipa manomboka zao any amin'ny région zay le hoe décentralisation budgétaire dia nalefa tany le izy efa midélibéré ny conseil régional amin'ny programme d'emploi an'io vao lasa teo inona ny zavatra nitranga nalay mifanjakana foibe indray voly eo naveriny taty amin'ny pouvoir central tsy manintsika an'izany izy zany zay le endrika anankiray le hoe centralisme démocratique angamba nitondrandareo azy tsy fantatry fa dia an'izay zay ny problème zay fa tokony tena décentraliser mihitsy manana bonne volonté manana bonne conviction décentraliser les compétences era-tany efa manao an'izay Allemagne nge zay nampandroso azy Suisse nge zay nampandroso azy ny Amerikana zay nampandroso azy Australie Norvège fa ty amintsika ty mbola fikirina ty ambony aty any le fahefana certain tsy pouvoir rehetra nge kokory fa certaines compétences certains pouvoirs zany tokony transférena mihitsy any amin'ny collectivité. Tamin'ny taona 7 isan'ny lahara-pamehan'ny fitondrana tamin'izany ny ametrahana ity fitsinjaram-pahefana tena izy ity dia ny fanomezana io fahefana io miainga iny fotony mba tena isian'ny mangarahara sy ho fanamrana ny fitantanan-draram-pirenena. Nisy anefa ny fanonganam-panjakana sy ny krizy fandimby ka rava tanteraka izany vina izany. Hatreto tsy mbola hita taratra amin'ny vinan'ny fitondrana amin'izao fotoana ity fitsinjaram-pahefana tena izy ity fa vao maika mibana ny manjaka tokana. Eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany araka ny fahapatsehivana efa narahantsika teto amin'ny fampahalalam-baovao ny MBS dia nisy ny famoriana olo izay nataony hetsika ho an'ny olom-pirenena tetsy amin'ny kalitaona nosy tamin'ny latsinainy loso teo iny. Nisy moa ny hevitra tapaka tamin'izany tao aorian'ny famelabelarana sy ny fandraisana fitenenana maro samihafa nandritra ity hetsika ity. Mitatitra an'izay indrindra Andriamatoa Rakoto Malala Henri na Riribe izay anisany ao anatin'izany etsika ho an'ny olom-pirenena izany ho arahantsika eo amin'ny rindra tsara tahirin'ny ainara nariny iriny.
Anisan'ny fehi-kevitra tapaka taorian'ny dinika nataon'ny olom-pirenena niaraka tamin'ny hetsiky ny olom-pirenena tetsy amin'ny Carleton Nanosy tamin'ny alatsinainy lasa teo ny resaka fitakiana ny marina momba ny voka-pifidianana. Manoloana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny lesoka tamin'ny endriny maro nitranga tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Amin'izao fotoana izao zany zahay dia hanomboka hanatitra an'ireo fitarainana eny amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra misy eto amin'ny firenentsika, manomboka any amin'ny antenimieram-pirenena, any amin'ny gouvernemanta, any amin'ny présidence, any amin'ny tompon'andraikitra rehetrarehetra mahakasika ny fifidianana. Faharoan'izay dia ho isy ihany koa zany ny antso ataonay amin'ireo mpahalalàna rehetrarehetra eto amin'ny firenentsika mahakasika an'ireo rekety 480 izay napetraka teny anivon'ny ACC izay mbola angatanay amin'izao fotoana izao ny ACC hamoaka ampahibe maso an'ireo rekety ireo hoe iza tamin'ireo rekety ireo no tsy azo noraisina fa tsy mitombona araky ny fomba fitenin'ireo, ary iza amin'ireo rekety ireo no azo noraisina fa mitombona. Satria azadiny fa misy huissier, misy avocat niaraka taminay candidat namola vola an'ireo rekety ireo. Tsy maninina daholo ve zany ireo huissier rehetrarehetra izay niaraka taminay nikarakara ny dossier reny fa dia ohatran'iny ny voka-pifidianana navoaka ny ACC izay niraisinay niraisin'ny voaka malagasy ihany koa ho décision politique iny vokatra navoaka ny ACC iny. Betsaka ny trangana fanosihosena ny lalàna nataon'ny kandidat sy ny fitondrana raha tsy laza afa-tsy ny zava-misy nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka. Misy ny atao hoe alatra madio nanomezana tombony ho an'ireo kandidat niaraka tamin'ny fitondrana, nokian'ny fikambanana sy ny fiarahamonim-pirenena maro ary mbola no amafisiny seni. Saingy araka ireny vokatra navoaka ny HCC ireny, tsy nisy na iray aza azo niraisina ireo fitoriana ny isa 420 sy 900. Tsy nitondra fanazavana akory na indraimbava aza ny avy eo anivony fitsarana afo momba ny lalam-pandrenana. Tsy hoe fitabatabana akory zao fa resaka fitadiavantsika ny marina, ary koa mba tsy ho very zo intsony ny malagasy amin'ny fifidianana manaraka eo, ka izay olona lany amin'izany fifidianana zany dia fifidianana nandeha am-pamarinana. Zay ny tadiavantsika eto amin'ny firenena. Izany rehetra zany angatanay fagnazavana amin'ny ACC mazava ary avoay daholo ny marina mahakasika an'ireny rekety ireny fa aza kobokoboninareo ao. Ny anovana famindra ka tsy impodianan'ny zava-nisy tamin'ny fifidianana maro niseho teo aloha no tanjona nahatonga ny hetsiky ny olom-pirenena nanao izao fitakiana izao. Mba hiverina hatoky ny fifidianana ny olom-pirenena tsirairay avy ka ny tena voafidim-bahoaka no hitondra ny tany sy ny firenena. Raha nanomboka nomaly ny fivoriana voalohany izay natao ny mpikambana anivon'ny antenimieram-pirenena izany hoe ireo solombavam-bahoaka izay lany dia nitoy tamin'ny tiany ity izany, ary raha ny nampiavaka ny hetsika ny any marandray manokana dia ny fisian'ny fampirantiana sy ny varavara misokatra izay natao nahitana ireo tranoheva maro isan-karazany nampahafantatra n'ireo solombavam-bahoaka ny asa manandraikitra sahany izany birao isan-tsokajiny eo anivon'ny antenimieram-pirenena izany. Natao indrindra anampiana ireo solombavam-bahoaka moa izao varavarana misokatra no tanterahana tamin'ny marandray izao. Hoaratsika ny vaovao tateriny Germaine Menjanahary eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Isan'ny androm-panjakana lehibe ho an'ny demokrasia ny antenimieram-pirenena izay miompana tanteraka amin'ny fandaniana ireo lalàna sy ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta mba hipaka tanteraka amin'ny vahoaka eny ifotony. Niompana tamin'ny fampafantarana ny manodidina ny antenimieram-pirenena ny varavarana misokatra izay natao teny antoerana. Nambaran'ireo solombavam-bahoaka izay sendranay fa zava-dehibe ho azy ireo ny fampafantarana sy ny fampirantiana tahaka izao mba hisiny ny asa mirindra eny anivony ity androm-panjakana ity. Raha ho anay député vao miditra amin'izao mandat zao dia hitanay fa tena natao anay ary izay mihitsy tena hisitraka izao zavatra atao izao, ka dia makasitraka makatelina andreo mpikarakara isarana manokana andreo rehetrarehetra izay manomana an'izao zany ny service rehetra atao anatin'ny Assemblée nationale. Fa tena raha nijerenay le fampirantiana atao dia efa hita mihitsy fa feno
ary tena azonay raisina daholo ny zavatra rehetra ary misy zavatra be tabe fitaovana be tabe menareo anay dia azonay jerena zany any an-trano dia hita mihitsy le izy hoe zareo tena misokatra tsara daholo le janoeva zany tsara moa ny manamarika fa isan'ny lahadinika ho an'ireo solombavam-bahoaka izay mivory etsitsimbazaza amin'izao ny fifidianana ireo filolohevitra miisa enina andrasana arak'izany ny vokatry ny fifidianana izay ho ataon'ireo solombavam-bahoaka ireo fa otokanagna amin'ny robia heriny ihany izany hoe amin'ny faefatra amby roapolo ny volagna jolay izao ilay lalana izay nampitondraina ny anaran'ny filoham-pirenena teo aloha Albert Zafy natao indrindra ary anaporofona ny fidirana amin'izay fampihavanam-pirenena izay moa no anisany nanaovana an'izany ny commune Antananarivo renivohitra tary ny ben'ny tanàna Ramatoa Laura Valmanana no anisany ny karakara izao etsika izao miaraka amin'ny ihany koa ny fanampanazavana ary eo amin'ny sary ny tahiriniana ranariny efa mandeha ny fandaminana jiaby momba ny fitokanana ilay lalana izay ampitondraina ny anarany filoha Zafy Albert amin'ny Alarobia faefatra amby roapolo ny volana Jolay izao no isy ny lanonana miavaka natokana ao amin'izany izay karakarainy commune Antananarivo renivohitra sy ny CRN. Voalohany indrindra aloha ny fandaminana dia fa ao anatin'ny fandaminana tanteraka isika izao ato amin'ny tanànany Antananarivo ny ben'ny tanàna sy ny conseil municipal ary ny direction rehetra ato amin'ny commune dia mandray an-tanana mavitrika amin'ny fanatanterahana ny cérémonie izay ho atao amin'ny faefatra amby roapolo ny volana Jolay ho avy zao izay anasana antsika rehetra mpiaradia pakasitraka mpiara-miombonantoka amin'ny ray aman-drenitsika professeur Zafy Albert filoham-pirenena teo aloha dia asaina isika rehetra tsy akanavaka ho tonga eny amin'ny Villa Elisabeth ny faefatra amby roapolo ny volana Jolay ho avy zao hanatanteraka sy hanotrona ary hanome voninahitra an'ilay ray aman-drenitsika ny ombonan'ny firenena malagasy. Ny teny mba atsipiko ho an'ny rehetra dia hoe aoka re izay nakambany barea mba tsy ho saraha ny mpanao politika. Tsara ny mampatsiahy fa ho mariky ny fampihavanam-pirenena izay nikelezan'ny filohan'ny CRN tamin'izany fotoana aina no nahatonga izao fametrahana ny lalana eo Alarobia miazo ny Villa Elisabeth Ivandry izao ho nampitondraina ny anarana Zafy Albert ny commune Antananarivo renivohitra izay tarihan-Ramatoa Laura Valmanana ben'ny tanàna no isan'ny vinahitana ny angatinananana izany. Fa vaovao ny trangam-piarahamonina sy ny sosialim-bahoaka dia tafakatra hatrany amin'ny 7 ariary ny litra raiky amin'ny lasantsy any amin'ny distrika ny Sambava iny amin'izao fotoana izao araka ny loharano Vaovao. Ny antony niteraka an'izay moa dia maro loatra ary miparitaka ihany koa ireo pitsinjara solika any amin'ity distrika ity. Malonga izay dia mikorotana ny andavanandro ny vahoaka amin'ny ankapobeny noho izay tsy fahamarina ny vidiny solika izay. Noro fitiavana no mitatitra ny vaovao amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Tafakatra 7 ariary ny litatry ny lasantsy any Sambavany ny 12 Jolay hatramin'izao araka ny loharan-baovao azo. Marina fa lany ny tahirin-tsolika ao amin'ny toby dasantsy ka izany indrindra no anisany antony fisondrotam-bidy. Fanampan'izay miparitaka eny amin'ny pitsinjara ny solika antony goavana mampisondrotra ny vidiny. Marina fa mbola 7 ariary ny lasantsy ny maraina ny omaly ary tsy nitsahatra niakatra izay vidin'izay raha tsy 7 ariary ny tolakandro ny omaly ihany. Manoloana izany indrindra mirongatra ny mpivarotra lasantsy isaky ny elakelan-trano any an-toerana. Tsy vitan'izany fa manararoatra avokoa ny mpivarotra tsinjarany. Misy fiantraikany goavana eo amin'ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny ny toe-java-misy toy izao any an-toerana. Araka ny fantatra, mikorotana tanteraka ny fiainam-bahoaka noho ny fisondrotan'ny vidin-tsolika. Raha ny loharan-baovao hatrany, voaterina metrahana mpitandro ny filaminana eny anivon'ny toby dasantsy ho fisorohana ny loza mety hitranga. Vaovao ny fahasalamagna kosa indray dia nisy nitatitra izay navoaka ny ONU Sida manoloana ny fivoarana ity aretina sida ity manerana n'izao tontolo izao ary anisany voakasika amin'izany moa i Madagasikara. Raha ny zava-misy eto amintsika araka ny tatitra hatrany
dia ny eo amin'ny tahany lehilahy samby lehilahy izay miaraka no tena ahitana izay tranga maro indrindra voan'ny aretina sida izay satria dia mahatratra any amin'ny 4.7 isanjato izany raha toa ka raha isanjato kosa ny tahany izany fahavoazan'ny aretina sida izany ho an'ireo mponina amin'ny ankapobeny. Edena Eliano mitatitra ny Antsipriany. Nivoaka omaly ny tatitra nataony ONU Sida na ny sampanasa ny firenena mikambana manaramaso ny fivoarany tsy mikaretina VIH Sida maneran-tany. Araka io tatitra io dia nahitana fienany 5.50 isanjato ny tahan'ireo maty mitondra ity tsy mikaretina ity raha oharina tamin'ny taona 4 izay nahatratra 7 hetsy sy iray tapitrisa no maty. Ny enao 7 alina sy 7 hetsy kosa ny isan'ireo maty tamin'ny ity taona 2024 ity. Mahatratra 7.30 tapitrisa ireo olona mbola velona soma tsara amin'izao saingy mitondra ity tsy mikaretina ity maneran-tany. Ho an'i Madagasikara manokana latsaky ny iray isanjato ny mponina amin'ny ankabeny eo anelanelany 5.70 taona sy 7.70 taona no mitondra ny tsy mikaretina VIH Sida amin'izao araka ny tatitra tamin'ny taona 2024 raha toka aotra faingo 4.20 isanjato zany tamin'ny taona 7.20. Ny fiarahan'ny lahy samy lahy no tena isan'ny atahorana indrindra amparitaka ity tsy mikaretina ity ary mety ampiakatra ambony io taha io raha ny tatitra navoaka ny ONU Sida hatrany. Ny 4.7 isanjato n'ireo lehilahy miaraka amin'ny lehilahy ireo dia mitondra ny tsy mikaretina VIH Sida avokoa eto Madagasikara. Ho an'ny Afrika Atsimo naomby ny fampienana ny tahany ity tsy mikaretina ity izay nienatra any amin'ny 40 isanjato. Manana fanamby hatramin'ny taona 2022 ny sampanasa ny firenena mikambana izay manaramaso ny fivoarany tsy mikaretina VIH Sida. Fanamby izay miantefa mivantana any amin'ireo marary efa mitondra ny tsy mikaretina. Fanamby voalohany ny mba ahafantarany 70 isanjaton'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina fa tena mitoetra ho aminy tokoa io tsy mikaretina io mba ahafahany mitandrina. Faharoa, mba ahazony ny 70 isanjaton'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina ny fitsaboana sahaza azy. Ary fahatelo izay tena zava-dehibe dia ny ahasitrana tanteraka ny 70 isanjaton'ireo marary mitondra ny tsy mikaretina. Fa lafim-baovao hafa mankalaza ny faha-80 taona nijoroany teto Madagasikara ny fandraharana ny fonja manerana ny nosy ary dia efa nisy ny hetsika fanokafana tamin'ity niany ity no anisany nanaovana ny ivony fankalazana ary amin'ny farany taogno amin'ity 7.20 ity kosa no famaranana n'izany fankalazana izany. Hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina no nanokafana izany ivony fankalazana ny faha-80 taona ny fandrarana ny fonja izany tamin'ity niany ity. Fantatra moa fa mbola betsaka ny lesoka eo amin'izay tontolo ny fonja izay na ny lafiny ara-pitaovana izany na ny hafotodrafitrasa sy ny isan'ny mpiasan'ny mpandrarana fonja ihany koa. Varantsika ny andindin'izay eo amin'ny sariny tahiry ny anara nariny irina. Miisa 3 ny mpandrarany fonja eto Madagasikara izay misahana voafonja 4.4 alina manerana ny nosy. Mbola tena vitsy raha oharina amin'ny fenitra iraisam-pirenena izay mpandrarany fonja iray tokony isahana voafonja 8. Ankoatra ny isa dia olana mbola sedrainy eo anivon'ny fandrarana ny fonja ny tsy fampian'ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa ho fandraisana tanana ireo voafonja. Any ka tsy zarizary hatramin'ny fanajana ny zon'olombelona. Efa tery ny fonja rehetra saika manerana ny Madagasikara mihitsy. Isan'ny tsy afaka mandray voafonja intsony ohatra ny ao Toamasina, ny any Ambanja noho ny fahateren'ny toerana. Ny fitaovana tompoko dia tena tsy ampy mihitsy ny any fandrarana fonja malagasy tena tsy ampy. Ary izay moa zany mba isariana kely ny sainy tompony andraikitra rehetra zany eto amin'ny tany sy ny fanjakana mba hijery kaikaiky kokoa zany ny ao fandrarana fonja. Fa tena tsy ampy. Na ny fitaovana hitondrana an'ireo voafonja ireo, ny any fitaovana ampiasain'ny mpiasan'ny fonja raha tsy teny ohatra, raha tsy ny lafiny ataontsika hoe resaka fiara ohatra. Fa raha ny fonjantsika amin'izao aloha misy amin'izao dia tena mbola feno e. Feno. Ny tena fonja feno zao eto Madagasikara ohatra zao ny any Antala,
ny any Tomasina reo zany dia azo lazaina hoe fenofeny daholo ny fonja. Izy moa zany raha ny tena marina ny eto Madagasikara nefa presque fenofeny daholo fa ny tena hoe ny tena miavaka zany dia reo fonja reo, fonjany Antala, fonjany Tomasina. Reo zany tena hita hoe feno dia ohatran'izany koa ny fonja any Ambanja ohatra reny fa fenofeny daholo ny fonja ny eto Tanimora feno daholo reo mihoatra fa feno daholo fa mihoatra an'le fahafaha mandray an'le voafonja mihitsy zany reny fa tena mihoatra amin'ny teny vahiny moa izy hoe capacité takay fa tena mihoatra be. Eny ny vahaolana moa ny vahaolana angedy ny fanamboarana ny lalàna antsika angamba zay angamba mila amboarina ny lalàna zadiny fa ohatra ny any andafy inge ny andafy zao ny any Frantsa ange zao ny azy ny lalàna misy ao aminy zao dia fa tsy dia tena le fametrahana amponja loatra ny zava-dehibe aminy fa ilay ataontsika hoe le fitaizana le mpiarabelona zany zay ny tena zava-dehibe aminy ka ny azy indraindray tsy voatery ho ampidirana amponja. Mankalaza ny faha-enimpolo taonany amin'ity taona 2022 ity ny sampandraharaha ny fandraharana ny fonja eto Madagasikara. Nanomboka ny Alarobia fa 17 ny volana Jolay no nanokafana ny ivon'ny fankalazana tamin'ny alalan'ny hetsika-ara-panatanjahantena sy kolotsaina natao tao amin'ny kianja mitafo-ny Mahamasina. Hotohizana amin'ny fampirantiana eny amin'ny tokotany malalaky ny lapan'ny fitsarana eny Anosy izany ny alakamisy fa 18 ny volana Jolay 2022. Fa lafim-baovao hafa kosa indray ny akoatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay anisany mampalaza ratsy ny distrikany Mandoto iny dia nambarany solombavambahoaka voafidy tany antoerana fa lahara-pahamehana ny hitadiavana volavolan-dalàna anatsarana ny tontolo ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Ankoatra izay moa dia fantatra amin'ny lalan-dratsy sy ny fiainam-bahoaka tsy zarizary ihany koa ity distrika ity. Mitondra fanazavana nakasika izay indrindra ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Mandoto izay nataony Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala fanadihadiana. Kasitraka makatelina zay olona rehetrarehetra zay nametraka eo amin'ny toerana vonona tanteraka ny tena koa hiasa ary tena hiasa anao izay farahaiko sy faratratry ny hevitra koa ahafahako mampandroso ary mieritreritra ny tena koa fa ho ataoko tokoa zay distrika pilote ny Mandoto amin'izao fotoana izao. Nisy tokoa zany niezaka efa natao dia ny vidianana tômôbila anankiray zay atao ho fanavotana ny olona indrindra ny tsy manana fahafahana mandeha makany Atsirabe rehefa misy ny voina mahazo tapoka, misy ny tsy fahasalamana zay tsy sitrana fa tsy maintsy evakena makany amin'ny hôpitaly lehibe dia nataonay mihitsy mba tsy hisy participation ho raisiny olona zay traboina fa dia naterina ho aterina sady efa nisy efa natao olona efatra ihany miaraka amin'ny marary no entina makany Atsirabe zany hoe marary anankiray dia ny mpanaraka azy 3 dia afaka mandeha mihazakazaka haingana le tômôbila no manarakaraka an'izay dia tsy mandoa vola lay olona na dia ariary aza fa izahay miatoka ny tômôbila sy ny carburant rehetrarehetra. Eo amin'ny vaovaon'ny kolotsaina maneran-tany dia misy ny azo ambara ihany koa vaovao mampalahelo ho an'ireo izay teraka tany amin'ny taona 1970 tany dia mahafantatra tsara n'izany Johnny Clegg izany anisany mpihira Afrikana Tatsimo nalaza tamin'ny fotoan'androny izy io nodimandry tamin'ny omaly ity mpihira Afrikana Tatsimo ity no ny aretina homamiadana moa no ny tarikany fa hafatesany izay marina fa izy no namorona ilay hira malaza mitondra lohateny hoe Asibonanga izay ain'olo jiaby ihany koa. Mampafantatra indrindra momba n'izany Nory Fitiavana eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Prince. Misaona ny tontolon'ny zavakanto ao Afrika Atsimo nodimandry omaly teo amin'ny 20 taonany ilay mpihira malaza Afrikana Tatsimo antsoina hoe Johnny Clegg na Izulu Blanc amin'ny hafantarany maro azy. Araka ny loharanom-baovao azo, ny vaovao nivoaka tamin'ireo haino anjery any ivelany no ny aretina homamiadana no antony nahafaty azy ary efa nandritra ny 4 taona izy no nolazony io aretina io. Tsara ny mampafantatra fa efa tamin'ny taona 17 no nanao
manao fanambarana ny aminy tsy akarany sehatra intsony izy noho ity aretina nahazo azy ity. Tsara ny mampafantatra fa anisany hira tena nanamarika azy ilay hira mitondra lohateny hoe Asimbonanga, hira izay noforoniny tamin'ny taona 1780 ho an'ny tompokolay Nelson Mandela. Ny adiva ny resaka apartheid na ny fanavakavam-bolokoditra. Melohany amaranantsika ny vaovao amin'izao matinal izao dia misy ihany koa ny vaovao tsara ho fantatra eo amin'ny sehatry ny baolina kitra. Ny mpanazatra ny Barian'i Madagasikara Nicolas Dupuis no voafidy ho mpanazatra mendrika indrindra tamin'ity CAN 2020 sy 2020 ity araka ny vaovao navoaka ny Orange Football Club. Mpanazatra 5 izay nahazo ny naoty tsara indrindra mono nasaina nofidin'ny mpankafy tamin'ny alalan'ny someso ka i Nicolas Dupuis izany no nahazo ny amboarany OFC. Faharoa taorianany tao ny Jamel Belmadi izay mpanazatra ny Algérie ary fahatelo kosa i Aliou Cissé mpanazatra ny Sénégal. Marina fa ny CAN 2020 sy 2020 ity no isan'ny niavaka indrindra tamin'ny taranja baolina kitra izay niadina ny amboarany Afrika hatramin' izay satria nahitana fihetseham-po maro isan-karazany fa teo ihany koa ny trangatsinam-poizina marobe. Sampany no nisy an'izany hoe fifidianana mpanazatra mendrika izany teo amin'ny tantaran'ny CAN. Izay ihany koa tomboko lay sy tomboko vavy no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'izao matinaly izao. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny velomany mandrapitafa ao amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny joma indray ny fotoagnantsika eto. Samby tsara tomboko lay sy tomboko vavy.